Isy ny fiarah-miasa matotra eo amin'ny orinasa Kolasa sy ny komina Antananarivo renivohitra mba hanampenana ireo lavadavaka manerana ny renivohitra nampiseho ny mampiavaka ny vokatra izay atolony ary ity orinasa ity androany. Antony iray mahatonga ny fitohanan'ny fifamoivoizana ny faharatsiany lalana eto Antananarivo renivohitra. Raha ny voalazan'ny Ramatola Laura Valmanana ben'ny tanàna Antananarivo nandritra ny fidinana nataony teny Antaninandro ny maraina teo ijerena ny akora ampiasain'ny Kolasa amin'ny fanamboaran-dalana ito amintsika. Zava-dehibe arak'izany ny fanamboaran-dalana izay arahana amin'ny Kolasa raha ny nambarany. Io ny mahorantsika menakavy mahatonga ny embouteillage rehetrarehetra zao tena ohatra manavany an-danitra misy an'io zavatra io hoe fotoana fohy vidiny mora le izy tsy mora simba ihany koa ary izy zany efa manderan'ny Europa zany fa tsy hoe eto Madagasikara rehetra. Nanamafy ny sekretera jeneralin'ny CUA fa misy ny fandaharana asa anampenana ireo lavaka rehetra manerana Antananarivo. Tsy zany hoe fiarah-miasa amin'ny Kolasa dia tokony rehefa ary Kolasa mandamin'olena teo ty manodidina neto lavandrofonty fa sika kosa dia hanao programa izay manomboka izao raharotona ny famainan'ny andro ohatran'izao anaovana ny fanampenana lala iray Antananarivo ary tanaro tsara fa ny fanaovana azy zavatra tsy sarotra mihitsy fa mora kely. Ho an'ny tale jeneralin'ny Kolasa afaka tehirizina, mora ampiasaina ary manaja ny tontolo iainana ny akora izay ampiasain'izy ireo antsoina hoe enrobé à froid compomac. Avy dia azo itsahana avy hatrany ny lalana vita izay sady mafy no mateza ary mahazaka orana tsara ihany koa.